Iresaka ny makasika ny toetrandro kosa sika zany dia ny momba ilay rivo-doza izay niforona tao amin'ny avaratra atsinanan'ny nosy no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadihadiana ity. Efa nahazo anarana antsoina hoe Dumazile ity rivo-doza ity, ho arahantsika miandalana zany no mety ho fivoarana. Ny tombohery ilay rivo-doza niforona ao avaratra atsinanan'ny nosy ka nomena ny anarana hoe Dumazile tamin'ny 3 ora maraina teo. 520 kilometatra ny rivotra entiny ary arahana tafiditra 90 kilometatra isan'ora. Any amin'ny 700 kilometatra avaratra atsinanan'ny talana no misy ny fiobeny. Manomboka an'io dia tombanana ikisaka ianatsimo izy amin'ny hafaganam-pandeha 520 kilometatra isan'ora. Raha izao vinavina izao dia tsy ahina ny loza ho an'i Madagasikara. Na izany aza dia tombanana ho betsaka kosa ny rotsak'orana andiana sy ny avonina atsinanana ao anatin'ny 3 na 4 andro avy. Noho izany dia atahorana kokoa ny fiakaran'ny rendrano sy ny tranga miaraka aminy any amin'ny faritra Idiana, Ambilombe sy Ambanjeny. Andro amorontsiraka atsinanana manomboka an'io ka mety arahana tafiditra manodidina ny 50 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora indraindray. Hiahery ny ranomasina amin'ny morontsiraka rehetra atsimon'ny Antalaha. Noho izany, ny mpampiasa ranomasina dia entanina mba hitandrina ary anaraka ny toromarika omeny ny tompon'andraikitra ny fifamoivoizana an-dranomasina. Tsy mbola misy ny filazana loza eto Madagasikara ary maso hatrany kosa ny fivoaran'ity rivo-doza ity.